dia manonona ny fiadanany Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra mbola ao anatiny le hoe ny anjara voafaritra ho anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana ny hoe rany Kristy tsika ozy dia taranak'i Abrahama sady mpandova ny teny fikasana. Dia mbola mampatsiahy foana hoe ny Baiboly any antsoina hoe testamenty didim-pananana, tsy resaka fombafomba mpivavahana fa didim-pananana apetraky ny ray ho an'izay manaiky ho zanany. Andriamanitra tsy mizatavan'olona, ho anao izay nandray ny famonjena manana lova tsara ianao, ary ao anatin'izany tontolo izany no ifampiresantsika eny amin'ity hoe ny anjara voafaritra ho anao. Ary Andriamanitra mihitsy mifaly rehefa miditra ny finoana amin'izany ianao, satria mahafaly an'Andriamanitra ary manome voninahitra n'Andriamanitra rehefa mino ny teniny ny olona anankiray. Izay natony antsoina ny Abrahama sy Sara, ray mino ny antsoina ny Abrahama, reniny maro ny antsoina ny Sara, fa izy le araka ambarany tenin'Andriamanitra na dia efa tsy nisy nanantenana intsony aza dia mbola nanantena ihany izy kanino. Androantsika dia resaka momba ny anjara voafaritra ho anao dia ny fiarovan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Anjara ho anao zany fiarovan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Zao vaninandro zay mampisahotaka olona maro, ary tatoato zay dia be mihitsy ny fanambarana rehetrika, hatramin'ny fanambarany amin'ilay vato be ianjera tamin'ny 29 avril tamin'ireny moa dia mbarak'izay mba herikely nananako dia niezaka ny teny tamin'ny aloha ireo olona za kosa tonga hitory aminareo ny filazantsara fa tsy tonga ampiororo. Ny terrorista zay efa tsy andany manao poka bomba sy ny sisa dia ny mpitory filazantsara ndray hoe mbola lasa terrorista spirituel ko tsiry avy, milaza aminao ana isan'ny metsy ny ana tsy isy na mankasitraka an'izao teniko zao ianao. Fa rehefa irahana mitory filazantsara reo olona dia filazantsara ambara, rehefa irahana hitory vaovao mafaly dia vaovao mafaly ambara. Aoka samy mitoetra amin'izay nanirahany tompo azy, avy aloha zay mpampiororo any, misy mony zavatra mila ampitandremana dia mampitandrina kosa. Fa zao kosa ny ambarako aminareo, rehefa manambara an' Jesosy Kristy, izy ilay filazantsara, izy ilay fahasoavan'Andriamanitra atolotra. Marina tokoa fa ty zao tontolo zao ty miroso ary tsy hoely zany, miroso makany amin'ilay antsoiny andron'ny Jehova, zay sady lehibe no mampatahotra. Tsy afa mialy ty zao tontolo izao ty, fa ho anao zay mino ny Jesosy Kristy kosa dia manambara aminao antsony ianao hoe tsy isa amin'izao tontolo zao, miaina velona. Eto anivon'ity zao tontolo zao ty ianao misy olana dia lalovanao koa le izy, fa azadina tsy isa amin'izao tontolo zao ianao. Miaina tahaka ny olona rehetra ianao, manaja lalàna tahaka ny olona rehetra ianao, misy olana hatrenao tahaka ny olona rehetra, miatrika fanamby tahaka ny olona rehetra ianao. Fa ty hiteny aminao kosa miavaka ianao satria ao amin'ny Kristy Jesosy tompo, manana anjara manokana voafaritra ho anao ianao, tsy tovianao amin'ny hafa eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ity amin'izao tontolo zao nahitana ireo fahoriana azy, ary zay ny hitantsika eto momba ny resaka fiarovana. Hoy Davida, na dia mandeha mamaky ny loasa aliko ny fahafatesana za, zay ny iainantsika amin'izao fotoana zao, tontolo mampanahy. Ary misy zavatra zay tsy nieritreretina mihitsy tany aloha tany,
manjara mitranga kehitriny am'izao covid-19 zao eto amintsika eto Madagasikara isaorana ny tombo fa zareo any ivelany any vao mandeha amin'ny toerana be olona izy dia matahotra mety misy anjera bomba zao anapoka bomba zao i olona kaiky tsy fantatra io na misy bomba any anaty valany any États-Unis dia nisy olona nanambara mihitsy hoe ndraindray izy ety aminay ety ny misy olona andalina dia mianjera tama misy mitifitra satria saky ny akamaroan'ny olona manana basy daholo dia be njatra mampanahy ahoana ny amiko ahoana ny ankono ohatra mampanahy daholo mandeha tongotra mampatahotra mitondra fiara mampatahotra ety amin'ny tanan-dehibe mampatahotra mandeha ny ambanivohitra mampatahotra ny amin'ny route nationale mampatahotra sy ny sisa zany rehefa miteny zany tena manitra hoe na mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana lasa le tontolo andehananao mihitsy ny lasa lohasaloko ny fahafatesana hatramin'ny namana aza lasa mampatahotra ny zavatra hohanina lasa mampatahotra mahasovy ety sao dia mihinan-kina-poana be lehibe ny zavatra mampatahotra ny hoavy mampatahotra ny lasa mampatahotra ny ankehitriny mampatahotra dia azo bangona mihitsy ny fiainantsika mihitsy lasa toy ny lohasaloko ny fahafatesana fa eo am'izay ny mampiavaka anao manana anjara ianao tsy atahotra ny loza fa maninona tsy matahotra ny loza satria be saina ve satria bokina be ve may miady ve manana garde corps sy ny sisa ve tsy zay le izy tsy matahotra ny loza satria ianao no amiko zay le fiainana zay ianao no amiko tsy ho kaikiany ianao fa ianao no amiko mitsorakazonao sy ny tenao ireo no mahafatahotra ny fomba mpivavahana dia milaza hoe tsorakazo teny io dia etiny kapohana entina melezana fa ny ambara ny fanahy masina ny lalan'ny Davidy eto dia zao mitsorakazo sy ny tena ny ray milaza ny fahefan'Andriamanitra mandray atanana ny fizotra ny fiainanao ny ray milaza fikapohana ny fahavalo hampandositra ny fahavalo ampireso amin'ny salamo faraiky amin'ny sivifolo dia izy Jehovah ianao natoko aroko za mialoka ao ambany elatry ny tsy to ianao ny bateria fiarovana ho aho dia asiany amin'izay io resaka fahavalo ho an'ny ondry tsy le biby hita maso mampatahotra tahaka ny liona sy ny ambodiany amin'izao fotoana zao dia manomboka azontsika tsara mihitsy misy koa ny biby tsy hita maso ny bakteria ny microbe ny virus fa mitomboko miaro atsika tsy mampirisika anao tsy hitandrina akory zany tsia fa rehefa ndresikatsika mifamelombelomana ny fanahy dia Andriamanitra manometsika fahendrena manometsika fahazavan-tsaina manometsika fahononan tena manometsika fahatsilohan-tsaina eo natrehany zava-misy fa tsy ny kristiana akory de satria mandeha ampinoana dia botolo be tahaka n'le nambarany eo amin'ny salama any tahaka ny hippopotamosy tahaka ny biby mandeha tsy voizina ohatr'izao fotsiny tsy aralahy sy anavavy fanahy men'Andriamanitra atsika fanahy ny fahazavan-tsaina fanahy ny fanoloran-tsaina fanahy ny fahendrena ao anatin'izany fahendrena zany ny fitandremana ny fahamailona io natrehany zava-misy ary io fanahy masony io dia fanahy mamantatra dia mitondra atsika eo amin'izany fa mitomboko eo amin'izay faritra tsy vitatsika eo amin'izay zavatra mihoatra atsika izy miaro mitsorakazonao sy ny tenao mahafatahotra miaro atsika Andriamanitra ao amin'ny salamo faraiky amin'ny sivifolo dia milaza izy fiarovana amin'ny arety mandringa ao amin'ny salamo fatelo amby roapolo izy dia milaza fiarovana eo natrehany fahavalo manokana dia vokatr'izay raisinao ny anjara fiarovana ho anao
atria lazaiko anao mampahory ny tahotra ary matetika miverina ny baiboly mihitsy hoe aza manahy aza matahotra mampahory ny tahotra mamatotra ny tahotra manjary na zavatra tokony ho vita ary manjary zavatra tokony ho efa ary dia manjary tsy vita ny zavatra tokony ho soa ary manjary ratsy indray no mitranga aza manahy aza matahotra magnatao foana ny tolo-tsaina avy amin'ny tompo fa mitarika anao izy mitantana anao izy miay anao izy miaro anao izy anjara ho anao zany misy eo amin'ny endrika maro eo amin'ny baiboly eto ny tenao sy mitsorakazonao fa misy ihany koa any amin'ny salamo faraika amin'ny sivifolo ihany ny anjely ny irahany hiaro anao mba tsy ho tafitohina ny tongotrao tsy ahatonga anao ankahatra an'Andriamanitra akory zany fa izotra mpahatokiny ianao andeha ampiadanana ianao hotahiny ianao eo mpandrisina zany teny zany ary dia ho anjara anao zany fiarovana Andriamanitra